finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao lohateny, fampianarana, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny teny tsisy Kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana Mandrakizay. Izay irahanao amin'ny Pasteur Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona faharoa andininy fahasivy. Mbola mpifaliana trany ny anolorana ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka nyity fandaharana finoana sy famonjena ity. Tononona ho anao, ho an'ny ankonanao, ho an'ny tokantranonao, ny fiadanana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Andeha hanondrika ny lohantsika isika metraka izao fandaharana izao indray eo am-pelantanan'Andriamanitra. Mba hisy asan'Andriamanitra tokoa anie, na famangina avy amin'Andriamanitra, na fahalalana avy amin'Andriamanitra, na fisokafana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ao anatin'izao fotoana izao. Dia hanondrika ny lohantsika ary isika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo malala, mbola mankasitraka hatrany hatrany izay Andriamanitra. Mbola afaka fampianatra amin'ny teninao satria efa voalaza ny teninao raha teo Tompo manao hoe ringana n'oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Izao fandaharana izao tokoa Tompo dia mitondra fahalalana ho an'ny besony maro, atakarana izany atao hoe fampianarana tsisy Kilema izany Tompo. Atakarany izany tena hoe sitraponao mba hanompo anao amin'ny fahamarinana avokoa ny olona rehetrarehetra ary tsy ho diso anjara amin'izany fandovana fiainana mandrakizay izany. Petraka feno eo am-pelantananao izao Jesosy, saotra ray malala ho. Alleluia, amen. Tonga dia hiditra avy hatrany isika hamaky tenin'Andriamanitra anankiray. Dia izay tenin'Andriamanitra izay vakiantsika izay no ahafahantsika mamitina ny fandaharana ary ahafahantsika ihany koa miditra ao anatin'ny fandaharana vaovao ao anatin'izao fotoana izao. Hamaky tenin'Andriamanitra ray isika filazantsarany Jaona toko fahatelo azafady, filazantsarany Jaona toko 7:5. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay no ampitinantsika an'izay falasa zany ary idirantsika ny amin'ity androany ity zany. Tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo dia milaza hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zavatra roa zany fahaterahana anankiroa nambarany ao, dia hoe ateraky ny rano dia ny anankiray ateraky ny fanahy. Ilay ateraky ny rano efa hitantsika tao lohan'izao fandaharan'izao fa hoe batisan'ny rano zany. Zany hoe raha misy olona tsy atao batisan'ny rano dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zany hoe batisan'ny rano le batisa asitrika iny zany. Efa hitantsika tao anatin'ny fandaharana tamin'ny voalohany teo hoe tombontsolony lehibe ny raisin'ny olona tao anatin'ny batisan'ny rano, satria raha mbola tsy vita batisan'ny rano ny olona
dia nitoerana misy azy a dia hoe zanaky ny devoly izy ao anatin'ny nofo a fahafatesana ny manjaka aminy a tsy misokatra aminy lanitra ny lalana andehanany a dia makana ny fahaverezana ary zanaky ny devoly izy. Fa raha vao manomboka eo amin'ny olona vita batisa dia lasa voavela heloka izy a, izay ny tombontsoraisiny zany, voavela heloka dia nidiovina ny sorona tao anatiny fahotana dia manomboka eo izy a lasa zanak'Andriamanitra dia manomboka eo koa misokatra aminy lanitra afaka andova fiainana mandrakizay izy. Zay le batisan'ny rano zany. Dia misy faharoa nefa nylazainy eto hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy zany hoe batisan'ny rano a sy batisan'ny fanahy masina. Dia io batisan'ny fanahy masina io no idirantsika ao anatin'ity fampianarana amin'ity androany ity, satria zavatra fameno tsy azo sarahana ireo zavatra ireo zany. Zany hoe tsy ampy antsika fotsiny, tsy afaka ionona ianao hoe za efa mivavaka, za efa makana am-piangonana matetika dia hoe andova fiainana mandrakizay. Satria ny antsika manko tena ny antony tena fampianarantsika zany dia tena hoe mifototra amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany. Mety hoe misy fotoana ao amin'ny fiangonana zany a, mety misy hoe fotoana fanasitrana anao, anaovan'Andriamanitra fahagagana, rehefa vavaka ny olona dia mety hoe voizina ihany koa ny fitahiana sy ny zavatra maro isan-karazany. Fa ny tena tanjon'ny fiangonana sy ny fandarana dia tokana ihany hoe ahafahan'olona mandova fiainana mandrakizay. Satria misy tenin'Andriamanitra mipetraka hoe raha ho azonareo arozy izy zao tontolo zao, nefa mivery ny fanahinareo a dia mahantra indrindra ianareo. Ka tena hoe hitondra ny olona zany, ametraka ny olona eo ampelantanan'olona sy eo alohan'olona hoe tia ny lalana makana ny fiainana mandrakizay, dia safidy ny olona fotsiny zany no safidy hoe ho any a sa tsy ho any zany. Satria ny fiainana eto anie dia fiainana mandalo e, tsisy maharitra eto amin'ity fiainana mandrakizay ity zany. Ka raha zao fiainana zao no hoe ivavahana dia mbola mahantra indrindra araka ny tenin'Andriamanitra isika. Fa ny tena nimpona an'Andriamanitra dia izao hoe fandovana ny fiainana mandrakizay. Ka tsy ampy fotsiny zany hoe makana am-piangonana na mivavaka na hoe manana andraikitra sy ny zavatra maro isan-karazany zany, fa mila takatra ao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra ho anao dia napetrany tao anatin'izay teny izay hoe mila atao batisa ianao ary mila mandray atao batisan'ny fanahy masina ihany koa ianao a, zay vao afaka andova fiainana mandrakizay. Ho jerevantsika avy hatrany ary zany hoe inona raha no atao hoe batisan'ny fanahy masina zany. Zay no jerevantsika avy hatrany ao anatin'izao fotoana izao. Hamaky tenin'Andriamanitra anankiray ary sika, Asan'ny Apôstôly 2:1-5. Asan'ny Apôstôly 2:1-5 ka hatramin'ny 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vao niteny aho dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny, dia nahatsiaro ny tenin'ny tompo aho izay nolazainy hoe Jaona nanao batisa amin'ny rano, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Ko raha mba omen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fony izay fony voanino an' Jesosy Kristy tompo, dia iza moa no asakana an'Andriamanitra. Raha izay tenin'Andriamanitra izay fotsiny izao ny raisina, tonga dia mazava hoe ny hevitry ny batisan'ny fanahy masina zany dia ny fandraisana fanahy masina. Petera eto nanazava tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra sy tamin'ireo apôstôly ireo hoe raha vao niteny aho izy, satria tantaran'ny Kornelio izy raha jerentsika eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 10 io dia Kornelio nirotsahan'ny fanahy masina zany,
dia nitantara izy hoe raha mbola teo am-pitenenana ozy izy dia mirotsaka ny fanahy masina. Tao anatin'ny firotsahan'ny fanahy masina ozy izy natsiaro aho hoe le afa-tsy Jesosy miteny hoe Jaona manao batisan'ny rano fa ianareo kosa atao batisan'ny fanahy masina. Ka iza moa izy ny 1:7 hoe ko raha mba nomen'Andriamanitra azy ny fanahy tahaka atsika fony vonina ozy izy, fony vonina an' Jesosy Kristy tompo, iza moa anao sakana zany. Zany hoe mazava zany hoe le hevitry ny batisan'ny fanahy masina zany dia hoe nandray ny fanahy masina. Batisa moa zany batisa zany asitrika zany hoe tena lomano nakafiditra ao anatin'ny fanahy zany. Zany hoe tena eo ny nandraisan'ny olona fanahy masina voalohany tena hoe miaina, miditra ao am-pony velona ao am-pony manapaka ao am-pony ny herin'Andriamanitra zany io zay no atao hoe batisan'ny fanahy masina, fandraisana fanahy masina. Ka io resaka fanahy masina io no jerevantsika satria zava-dehibe tokoa zany hoe fananana zany fanahy zany. Tsara ho fantatra ao voalohany indrindra aloha fa araka ny tenin'Andriamanitra Jehovah kitsika indray. Asan'ny apôstôly Romanina 9 fa ny olona anankiray raha vao tsy mandray ny fanahy dia tsy an'Andriamanitra. Romanina 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Eo amin'ny tapany eo amin'izay ny manambara an'izay tapany manaraka ty hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy ry havana. Tsy vitany hoe miditra fiangonana fotsiny zany ny andraisana famonjena. Ilainy zany raha vao tsy makana am-piangonana moa anao dia efa tsy nandefa dingana zany na tsy nitsangana hiditra ao anatiny zany atao hoe fanompoana an'Andriamanitra zany. Fa tsy ampy zany hoe mivavaka na manana andraikitra ao am-piangonana. Eny fa na dia atao izy hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, mpitondra fivavahana, sy tsy fantatro izay toerana misy ianao ao anatin'ny fiangonana, fa tsarovy tompoko. Fa raha vao tsy manana ny fanahin'i Kristy ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto dia tsy azy, tsy an'i Jesosy. Ka raha vao tsy an'i Jesosy moa mazava ho azy tompoko fa tsy andova fiainana mandrakizay nge izay tsy an'i Jesosy. Zay an'i Jesosy ihany no raisiny rehefa tonga eny amin'ny raolanitra izy, fa zay tsy anazy dia tavela very any fahaverezana ihany. Ka mipetraka eto ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy manana ny fanahy, le fanahy masina lazainy eto dia izao tsy an'i Jesosy. Zay no mahatonga le tenin'Andriamanitra hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditry ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe mila mandingana vita batisan'ny rano asitrika ianao dia mila mijery ihany koa hoe ahoana ny fanahy masin'Andriamanitra efa niraisiko ve, efa atao anatiko ve, efa velona atao anatiko ve. Fa tsy ampy fotsiny hoe mivavaka dia mipetraka amin'izao, fa aza mipetrapetraka amin'izao fotsiny raha tsy efa tsapanao ary hitanao pirofo hoe niraisinao ny fanahy masina, satria tsy ampy andovanao ny fiainana mandrakizay ny batisa. Zava-dehibe ny batisa, ny rano, fa mila mandray batisa fanahy masina ianao fa mifamendro io zavatra io. Ny fandraisana fanahy masina, ny fanahy masina zany, io fanahy masina io natao hoe tombo-kasy araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto izay vakitsika Efesianina 2:1 andininy 7:12. Efesianina 2:1 andininy 7:12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
ao aminy ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazany tsara famonjena anareo. Eto amin'ny tapany faharoa eto amin'izay, eny ao aminy koa ianareo rehefa niny no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Zany hoe ny fanahy masina araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto dia tombo-kase. Tombo-kase manambara amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika izay vita batisa. Satria manomboka vao miala ao anaty rano ilay olona dia eo ny eken'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra. Dia tsy vitany hoe faneken'Andriamanitra sy ny fanoratana ny anarany ho any an-danitra fotsiny zany ao amin'ny bokin'ny fiainana. Tsy hoe vita izay fotsiny satria vao mivoaka ao anaty rano zany ilay olona dia eken'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra dia voasoratra any an-danitra ao amin'ny bokin'ny fiainana izay ny anarany. Fa mbola misy fanombohan-kase hanombohana dia ny fanahy masina tenina manam-pirofo ary manamarina fa zanak'Andriamanitra ary anazy ianao. Zay le hoe izay tsy manana ny fanahiny zany dia tsy anazy, fa eo amin'izay zany vao tena porofony sy ny tombo-kase mihitsiny hoe anazy ianao ao anatin'ny fandraisana ny fanahy masina. Mbola mafisy moa izay tombo-kase izay eo amin'ny Efesianina toko faha-4 Efesianina toko faha-4 andininy faha-3 amin'izay hoe tombo-kase izay. Efesianina toko faha-4 andininy faha-3 mivaky toy izao hoe ary aza mampalahelo ny fanahy masina ozy izy izay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanafotana. Zany hoe io fanahy masina io zany dia nametraka mihitsy hoe nasiana tombo-kase andraisana anao amin'ny andro fanafotana. Zany hoe ahoana moa zany andro fanafotana zany? Amin'ny fotoana anankiray izay avian'i Jesosy dia ny tombo-kase iny manamarina fa zanak'Andriamanitra ianao hamonjena anao hanafotana anao mba tsy ho any amin'ny fahaverezana. Zany hoe raha tsy manana ny fanahy masina zany le olona dia tsisy tombo-kase hanafotana azy zany amin'ny andro anankiray izay atongavan'ny fanafotana fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao lanitra zany. Ka manambara zany izay zavatra izay fa tsy hoe atao akambo ny fanahy masina na tsy dia miraika an'izany fanahy masina zany ianao, na dia hoe tsy taitra an'izany fanahy masina zany ianao, fa mila tsapanao mihitsy ny raha teo any an-danitra ianao dia tsarovy hoe mila mandray fanahy masina ianao satria io ny tombo-kase mahazanak'Andriamanitra anao, tombo-kase manam-pirofo fa an' Jesosy Kristy tokoa ianao ao anatin'izay zavatra izay. Io fanahy masina io zany no amaritana ihany koa fa ao amin'i Jesosy ny olona anankiray. Zany hoe isika aloha voalohany zany amin'ny mahatera-behivavy atsika zany dia tsisy tao amin'i Jesosy, tsisy olona hoe voateraka dia amin'i Jesosy zany hoe tena nateraka ho an'i Jesosy, fa ny olona rehetrarehetra araka amin'ny fampianarana izay nianarantsika teo aloha teo dia nateraka ho amin'ny ota avokoa, mpanota zany fa tsisy nateraka ho an'i Jesosy. Fa rehefa manomboka amin'izay tsika hoe nandray ny fanahy masina, nandalo amin'ny batisa, nandalo amin'ny fibebana, izay zavatra nampianarintsika teo zany nandalovintsika zany, nandalovantsika avokoa, dia tonga eo amin'ny fandraisana fanahy masina ianao dia manomboka eo amin'ny fandraisana fanahy masina izay zany ianao vao hoe ao amin'i Jesosy amin'izay. Jereo angely Efesianina toko voalohany, Efesianina toko voalohany andininy faha-3 ambin'ny folo teo verenantsika vakiana. Dia leo amin'ny tapany faharoa hoe eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Zany hoe ahatonga antsika ao amin'i Jesosy Kristy zany ilay fanahy masina. Satria io fanahy masina io nge no solo-tenan'Andriamanitra
rehefa mitoetra ao anatinao zany ny fanahy masina dia ao aminao zany Jesosy. Satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina laza hoe zany fanahy zany ozy izy no Jesosy Kristy. Le fanahy ihany zany Jesosy. Raha ohatra zany raisitsika le fanahy masina dia mandray an Jesosy zany tsika. Manana an Jesosy tsika rehefa manana le fanahy masina. Fa raha tsy manana le fanahy masina zany tsika dia mbola tsy an Jesosy, mbola tsy mipetraka ao anatin'ny fotsika zany ilay Jesosy Kristy. Ka ny olona manana ny fanahy masina zany dia ao amin'ny tompo izy. Fa raha mbola tsy manana fanahy masina zany izy dia ity tenin'Andriamanitra ity nitoerany zany. Ilay Romanina 9 teo nge novakitsika verenantsika vakiny. Romanina 9:7 teo. Romanina 9:7 Romanina 9:7. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Hatreo ihany zany. Ozy izy hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo ozy izy fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra ny ao anatinareo. Zany hoe raha tsy ao amin'ny olona anankiray zany ny fanan'Andriamanitra dia mbola ao amin'ny nofo izy zany. Zay le hoe mbola tsy ao amin'i Jesosy izy. Mbola nofo ny filaza azy, nofo aman-drà. Ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nofo izy tsy mandova fiainana mandrakizay. Fahafatesana ny ao anaty ny nofo ary ny fisainan'ny nofo dia ratsy foana. Zay nge mahatonga ny olona hoe manana sain-dratsy na dia mivavaka azy. Satria mbola ao amin'ny nofo izy zany mbola tsy nandray ny fanahy. Fa rehefa nandray ny fanahy kosa izy dia ao amin'ny fanahy dia ao amin'Andriamanitra zay izy rehefa ao anatin'ny fanahy. Zany hoe mampiavaka atsika tsy ao manala atsika tsy ao amin'ny nofo fitsondrana fa mamindra atsika ao amin'Andriamanitra ny fananantsika ny fanahy masina. Mahatonga atsika ao amin'ny Jesosy ary Jesosy koa dia ato amintsika rehefa manana ny fanahy masina zany tsika ary mipetraka ilay tenin'Andriamanitra hoe mandova fiainana mandrakizay tsika rehefa manana ilay fanahy masina zany ry hava-marà. Ka ny zavatra tian'Andriamanitra hampita ao amintsika mpanaraka izao fandaharana izao zany dia dinio ny tenanao. So dia ohatran'ireto mpino atao amin'ireto asan'ny apôstôly reto. So dia ohatran'ireto mpino reto zany. Asan'ny apôstôly efa kitsika inge ny asan'ny apôstôly 7:20. Fa tsy nahalala akory izy ary tsy nahafantatra akory ary be dia be ny mpino tahaka an'izany. Asan'ny apôstôly 7:20 dia manomboka amin'ny 1:1. Asan'ny apôstôly 7:1 fa sy ny manaraka zany. 1:1 io ka hatramin'ny 4 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efisosy dia nahita mpianatra sasany teo izy. Ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va fanahy masina fony vonino ianareo. Fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fefa nomena ny fanahy masina. Hatreo ihany aloha dia avy eo tohizantsika ny 1:1. Nahita an'ireto mpino reto raha jerentsika dia hoe tokony eo amin'ny 12 eo ireo mpino ireo zany. Nahita an'ireo Paoly dia nanontany azy. Efa noraisinareo ve ozy izy ny fanahy masina vonino ianareo. Dia ireo olona ireo namaly hoe tsy renay akory ozy izy fefa nomena ny fanahy masina. Tsy renay akory fefa nomena ny fanahy masina. Zany hoe ireo olona ireo zany tena marina zany izy zany tsy nalala.
mety tsy nianatra mikasika momba amin'ny fanahy masina izy, tsy nandray fampianarana momba amin'ny fanahy masina izy, ary tsy nisy etaetana faniriana kory ara zany tao anatiny teo aloha teo kasika noho ny fanahy masina noho ny tsy fahalalana zany. Tena metraka fanontaniana azy Paoly apôstôly efa niraisinareo satria raha olona vita batisa zany nge raha ny tena marina aoriana ny batisa zany dia tokony handray ny fanahy masina ny olona zany. Fa io moa atory amintsika hoe ahoana ny fomba andraisana ny fanahy masina ianarantsika zany, ahoana ny fomba andraisana ny fanahy masina ho jerevantsika zany ao anatin'ny fampianarana zany. Fa reto olona reto zany tsy nare kasika momba fanahy masina dia tsy fantany ary tsy rena akory ozy izy hoe nomendra ny fanahy masina. Be dia be ny kristianina tahaka an'izany ohatrany hoe mandeha ho azy ny fiainana, izy tsy mahatsapa akory na nandray izy na tsy nandray ohatrany hoe rehefa mivavaka fotsiny dia ampy aminy zany. Fa Andriamanitra zany te hampafantatra antsika kosa ao anatin'izao fotoana izao hoe tsy anazy ianao raha tsy manana ny fanahy masina. Io fanahy masina io mitombo-kase amin'ny mazanak'Andriamanitra, manam-pirofo fa an Jesosy Kristy ianao, an'Andriamanitra ianao, ka tokony handray an'izany fanahy masina zany. Tokony hangetaeta ao anatin'izany fanahy masina zany ary maniry. Fa amin'ny fotoana anankiray nge voalazan'ny apokalipsia aty raha jerevantsika nge ny apokalipsia 7 hoe fa ny olona izay tsy manana tombo-kase ozy izy, zany hoe tsy manana an'ilay fanahy masina, dia tratra ny fandringanana ihany izy amin'izay fotoana izay zany. Apokalipsia jerevantsika, apokalipsia 7, apokalipsia 7 andininy 7 fakina amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra. Io zany hoe aza manimba ny tany, zany hoe sombana ny tany araka ny tenin'Andriamanitra io moa hoe misy anjely mihazona ny rivotra 4 dia ireo ny avela nimba ny tany zany. Dia hoe aza sombana aloha ny tany, zany hoe isoloza zany ao anatin'izay fotoana izay rehefa ho sombana ny tany zany, isy fandringanana ao anatin'izay zavatra izay. Fa napetraka ireo anjely ireo hoe aza mbola sombana aloha ny tany mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra. Satria zany izay vita tombo-kase zany amin'izay fotoana izay dia izay ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra tariho ho amin'ny fanavotana zany. Esorina tsy ho azo loza, esorina tsy ho azo ny fandringanana izay rehetra misy tombo-kase zany. Fa izay tsy manana tombo-kase, tsy voisa tombo-kase, tsy nandray ny fanahy masina kosa dia ho tratra ny fandringanana ao anatin'izany fotoana izany rehefa malala. Koa aza mionona fotsiny zany ianao ao anatin'izao vanim-potoana izao hoe mivavaka dia ataovy aminy. Fa raisy mihitsy hoe tena zava-dehibe zany herin'Andriamanitra zany, ary anisan'ny zavatra ngeza izay ao anatin'ny famonjena marina izany atao hoe fandraisana izany herin'Andriamanitra izany rehefa malala. Tokony tena etaeta be mihitsy ao anatinao zany, zany hoe andray an'izany herin'Andriamanitra izany mba tena ho tonga ao anatin'ny famonjena tokoa ianao ao anatin'izay zavatra izay. Ho jerevantsika raha hoe ahoana raha nanaporofoana amin'aporofonao alalanao fa nandray ny fanahy masina zany anao. Misy pirofo io, tsy hoe be dia be ny olona manatsotsotra fotsiny hoe rehefa tonga anam-piangonana dia efa nandray ny fanahy masina. Misy ilay fanahy masina ety ivelany, fa ilay tena ao anaty mihitsy no resahan'ny tenin'Andriamanitra ilay batisan'ny fanahy masina. Ary misy pirofo izay fahavitana izay atao hoe batisan'ny fanahy masina sy ny fandraisana ny fanahy masina izay tena misy pirofo ohatran'ny olona anankiray. Ny olona anankiray zao raha ohatra ka hoe vita batisan-drano hoe teny zao izy hoe za lomano tao anaty rano tao niaraka an'ireto akanjoko rehetra zany. Ohatra za zao manao an'ity akanjo ity dia
tonga dia nitsoraka atao anaty rano ao zany lomano miaraka an'irety fitafiana anaovako reto. Dia izao mivoaka tao tsy mila mandresy lahatra olona tsony hoe za re olona nge lomano tao anaty rano tao fa vao mahita ana ny olona dia tonga dia nandray hoe lomano tao anaty rano tao satria nahoana tonga dia nisy porofo taty amiko lena ny akandroko rehetrarehetra. Fa raha ohatra zao hitanareo zao ny akandroko nefa hiteny amin'ny olona hoe voateo vao mivoaka tao anaty rano tao mihitsiny miaraka amin'ny akandroko nefa zao akandro maina be zao tsisy porofo zany tsy mino ny olona na hiteny azy. Fa rehefa misy an'ilay porofo hoe lena dia tonga dia tsy mijery rehetrarehetra zany dia tonga dia miaiky hoe milomano tao anaty rano. Ohatr'izany koa zany ny fanahy masina fa tsy hoe tsorotsorona fotsiny zay rehefa makana am-piangonana tena ndray fanahy masina misy porofo zay voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 10:4-7. Asan'ny apôstôly 10:4-7 ka hatramin'ny 9:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandrety miteny ny fanahy masina ary talandrona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina hatreo ihany aloha zany. Raha mbola teo am-pitenenana ozy izy mbola niteny Petera zany hoe tantaran'ny Cornelio zany izy io tao an-tranon'ny Cornelio dia miaraka an'ireo mpanompon'ireo dia miaraka ny ankonany izay olona zay nasainy zany izy olona maromaro vitsivitsy zany tao anatin'izay fotoan'izay. Petera araka ny tenin'Andriamanitra teo mbola teo am-pitenenana zany eo am-pitoriteny dia efa nirotsaka tamin'izy ireo izy fanahy masina ary ireo isan'ny voafora zany hoe ireo jiosy izay niaraka amin'ny Petera tao anatin'izay fotoan'izay dia talanjona ozy izy. Talanjona araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe talanjona ozy izy mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia fanahy masina. Ahoana rehefa malala ahoana moa zany hoe misy zavatra tena asapahitanana ny sio zany teo matoa hoe Petera ny aiky fa nilatsaka tamin'ireo olona ireo ny fanahy masina. Reto olona zay niaraka amin'ny Petera reto koa tena gaga zay le talanjona tena gaga na hoe tola gaga zany hoe misy zavatra nitranga zany teo hita maso tsy nandresy lahatra reto olonreto le olona nandray fanahy masina zany nandray fanahy masina fa le olona zay niaraka amin'ny teo zany tena natsapa mihitsy ny ary nahita hoe nandray fanahy masina ireo olona inona raha le zavatra aseho porofo zany nanamarinany reto olonreto hoe nilatsaka koa ny fanahy masina eo amin'ny 9:7. Iny 9:7. Fanandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nakalaza an'Andriamanitra izy. Any hoe anam-porofona ny olona zany fa nandray Batisan'ny Fanahy Masina na nandray fanahy masina le olona dia miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nakalaza an'Andriamanitra. Porofo tena asapahitanana araka le ohatra meko anao teo hoe rehefa mandony ny tenako dia tonga dia hitan'ny olona hoe vao avy tao anaty rano vao eo mihitsiny io vao teo mihitsiny io ny avy mivoaka ao anaty rano tsy mila nandresy lahatra tsony ohatr'izany koa zany nisy porofo tena hita vaingana zany teto hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra reo olona reo ry Cornelio sy ireo olona ny ankonany sy ireo olona namandreo mivadika ho azy ny lelany dia miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo zay ny porofo ngeza nahafantarana fa nandray ny fanahy masina ireo olona ireo. Faharoa manarakarak' izany mbola naporofona zany ihany koa asan'ny apôstôly 7:20 dia faranantsika ny tenin'Andriamanitra fa mbola mitoy io tohizantsika ary mbola hazavaintsika hoe na zany atao hoe fiteny ny teny tsy fantatra zany koa mbola hazavaintsika satria misy karazany roa izany fiteny amin'ny teny tsy fantatra zany. Ny anankiray Batisan'ny Fanahy Masina, ny anankiray fanomezam-pahasoavana. Dia jerevantsika avokoa zany aorianan'ity fotoana ity fa vakitsika farany
asan'ny apôstôly 7:9. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Pirofo faharoa koa zany. Zay no mahatonga antsika hoe fampianaran'ny apôstôly, fanahy taona apôstôly no fanahy miasa ao amintsika, ilay fanahy avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra niaina amin'ny apôstôly sy nitranga tao amin'ny apôstôly no nitranga eo amin'ny fiainantsika izay manaraka amin'ny fampianarana tsisy kilema zany. Manapirofo ihany koa faharoa teto zany, satria eto ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nametrahany Paoly tanana izy, zany hoe ireo olona le mbola tsy nandray fanahy masina le nanontaniany Paoly apôstôly teo hoe efa nandray fanahy masina ve nareo, dia mbola tsy renay akory, tsy fantatray akory zany. Dia nanomboka nampianatra azy ny resaka fanahy masina zany Paoly apôstôly. Dia rehefa nandeha ny fampianarana dia tao aorianany fampianarana nametra tanana an'izay izy. Dia teo mpametra tanana dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Dia pirofo nilazany hoe nilatsaka tamin'ny fanahy masina dia hoe nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nankalaza an'Andriamanitra. Zay zany nanapirofona zany hoe nandray fanahy masina ireo olon'ireo. Tsy azo soritsorina zany raha tsy misy trangan-dravatra ohatr'izany zany. Le olona zany raha ilaza aza zany anao hoe za nandray fanahy masina nefa tsisy zavatra renao akory, tsisy zavatra nitranga akory, tsisy anapirofona fa mipirofo mivaingana. Dia zao fandraisan'ny fitenenan'olona miteny tsy fantatra, pirofo mivaingana lehibe fandraisana ny fanahy masina. Ka faranantsika fa mbola tohizantsika moa resaka fanahy masina ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa zay zany ny pirofo aloha andraisana fanahy masina. Ka anjaranao sisa ny mandinika sy mametraka ny etaetanao eo ampelantanan'Andriamanitra. Raha teo vonjeny ianao dia mila atao batisan'ny rano, mila mangetaeta zay fanahy masina zay. Ny batisan'ny rano dia araka ny teny Jesosy hoe Jaune tahaka ny mpanompon'Andriamanitra ohatranay zany anjaranay ny manao batisan'ny rano. Fa tsy anjaranay kosa no manao batisan'ny fanahy masina, fa Jesosy no manome ary manao an'izany batisan'ny fanahy masina zany. Tsy rehefa antsika moa ny tenin'Andriamanitra manambara an'izany amin'ny fotoana manaraka. Rehefa vita batisan'ny fanahy masina ny olona, vita batisan'ny rano, nandala amin'ny fibebahana, nanolo-tena ho an'Andriamanitra, dia izay ilay olona vao hoe tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra ny olona dia manoro anao an'izay izay hoe reto ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha mbola tanan'izao tontolo izao ny olona dia reto ny fiainana iainany taon'izao tontolo izao. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra kosa ilay olona dia manana fiainana tahaka an'izao, reto ny fiainana. Izay tenin'Andriamanitra ihany mametra n'izany fiainana izany ao anatin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mandalo amin'ny fibebahana ianao ka vita batisan'ny rano, mandray fanahy masina, tonga ao zay ianao vao tonga ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Tafiditra. Ka raha tonga ny tompo dia mandray anao fotsiny izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa tonga eny amin'irao lanitra. Saotra ny tompontsika amin'izay fandaharana izay. Saotra Jesosy ny amin'izay fandaharana kasika resaka fanahy masina izay, ary nanambara ianao fa misy tsy manana ny fanahy dia tsy anao. Mino Andriamanitra fa zany teny zany dia tena mampisokatra ny sainy izay manaraka izao fandaharana izao, mahatonga anazy angetaeta tokoa, mbola hoe hitady ny tena marina tokoa ahafahany mandova fiainana mandrakizay izany. Tady ny herinao tokoa any izy ireo ka angetaeta mba ho vita batisan'ny fanahy masina eo ampelantananao, andray ny fanahy mba ho anao tokoa izy ireo Andriamanitra. Petraka eo ampelantananao ny fotoana manaraka izay, mbola maro, mbola misy fahamarinana maro mbola tsy fantatra izy ireo, mbola misy fahamarinana maro izay niafina teo anatrihan'izy ireo kanefa ho hitany avokoa ao anatin'izao fandaharana finoana sy famonjena izao. Saotra Jesosy malalo. Aleluia, aleluia, amen. Manao velomanao ara Pasteur Maurice, Rakotoarimanana, veloma tompoko. Finoana sy famonjena, finoana sy famonjena. Ny finoana sy famonjena dia fandaharana iray andraisanao toriteny, fampianarana, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra,
dia ny teny tsisy Kilema sy ny fampianaran'i Kristy idiranao amin'ny fiainana mandrakizay izay irahanao amin'ny Pasteur Maurice Rakotoarimanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Epistily Jaona faharoa 9:6.